fa nisan'ireo fikambanana izay mankato tanteraka ny paikady politika ho an'ny fanarenana ny firenena sy ny vinanasa izay napetraky ny filohan'ny repoblika vaovao sy ny mpitarika ny gouvernemanta vaovao ny fikambanana miverina Andoharano sy ny tanora ao anatin'ity fikambanana ity ka naneho ny heviny ihany koa ary momba an'izay androany. Ny tanora émergence de Madagascar dia fahalemeravan'ny Prime Ministre vaovao izay azontsika voahainga ary manohana feno programme anasany amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy dia manentana antsika tanora izay tokony andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenentsika. Tolo-kevitra moa izany dia araka ny émergence de Madagascar izany hoe politique économique ilay izy dia araka ny nataon'ireo pays africain ohatra hoe Nigeria zao nanao ny Sénégal dia arak'izay hoe manaraka politique économique tahaka an'ireo pays émergents. Misaotra ny vahoaka malagasy nivoaka tao anatin'ny crise tamin'ny fifidianana ny fiverenana Andoharano. Tianay zany ny manamarika fa ny kabary izay nataon'ny mpitondra fanjakana izay ny safidy ny Madagasikara ho ao anatin'ny émergence dia akatoavin'ny fiverenana Andoharano satria asa fampandrosoana zany fivoarana ara-toekarena izay disitra ny firenentsika tao anatin'iny fotoana lavabe 50 taona iny ary ny teteza mita nahitantsika fasairanana tafahoatra. Manarak'izay zany ny fikambanana fiverenana Andoharano ihany koa dia makatò ny foto-kevitry ny fitondram-panjakana hanao ny fanarenany fotony na ny refondation amin'ny sehatra rehetra sy ny fampihavanana ny malagasy fa zany no atoky ny fampandrosoana ka tianay zany eto ny mampisongadina fa miantso ny rehetrarehetra ny fiverenana Andoharano raha fampivoarana ara-toekarena izay discours-ny Prime Ministre sy ny fitondram-panjakana hanarina firenena dia zany ny hitanay fa mihezinezina ahafahantsika rehetrarehetra miala amin'izao crise lalina be nahazo ny firenena izay ka ny manam-pahaizana isan'ambaratongany isa-paritra na ny avy eto toerana na avy any ivelany na ireo zaza sy tanora amin'ny mambehivavy zany dia tsy maintsy fanometanana antsika hafahana mampandroso ny firenena. Ny momba ny mampara hoe anticonstitutionnel na ny andrenan'ny gouvernemanta lavinay mariny rano ny antony ny filoha rajoelina ny akara teo amin'ny fitondrana anticonstitutionnel ny namarana ny fitondrana rajoelina sy ny fiforonany mampara dia anti feuille de route anti code électoral izy nanao campagne ny mampara anticonstitutionnel raha teo ka androany vea izy indray no ananatra fa anticonstitutionnel ny olona tendrena manaraka atao anatin'ny lalam-pandroena ka eto zany zay dia miangavy mba tsy ho savitaka politika tsy mitondra vahaolana no hitondrana ny firenena fa oka ho fanarena satria efa gistrera-tany ny malagasy tsy maintsy mila fampivoarana aingana dia aingana fanomezan-tanana ny tanjonay ka ao anatin'ny fampihavanana no ahafahantsika amin'ny fanometanana.